Ireo tompon'andraikitra samihafa kosa dia manamafy hatrany fa tsy maintsy izy ny fidinana ny vidin-solika efa misy raha ny fanazavana ireo fifandraisin-dahatra samihafa izay mandeha mikasika izany tsy fampidinana ny vidin'ny solika ihany no tanjona fa eo ihany koa ny famafana ny trosa mandidina izay. Claudia Resolution. Hatramin'ny volana janoary izay nisy ny mpitondra vaovao dia tsy nihetsika ny vidin'ny solika. Raha ny fampanantenana nataon'ny mpitondra dia tsy maintsy hidina ny vidin'ny solika ary samy nanamafy izany na ny ministry ny toe-karena sy ny mpitantanam-bola na ny ministry ny angovo, ny rano sy ny akoran'hafa. Tsy maintsy ny filohan'ny repoblika efa niteny hoe tsy maintsy atao izay ampidinana ny vidin'ny solika. Noho izany tsy maintsy mitohy hatrany ilay fifampirarana amin'ireo mpamatsy solika. Mariako manokana fa hatramin'ny nahatongavanay teto amin'ny fitondrana dia tsy niova ny vidin'ny solika. Tsy nisy fiakarana ny vidin'ny solika fa nitazomin'ny ministera amin'ny aviny tamin'ny volana janoary nahatongavanay eto. Na dia misy fahatarana raha ny fandraisana n'ilay arrêté satria izany no anao an'io arrêté io dia afaka miteny aminareo amin'izao fotoana izao fa ny ametrahana ny daty fametrahana n'io arrêté io dia anelohan'ny volana jona. Izany hoe misy anticipation zany ny daty fametrahana n'io arrêté io. Zay ny voalohany indrindra. Fa aloha manarakaraka angamba ny azo tenenina dia izao. Nisy ny firesahana fatatsika moa fa tsy nisy ny marimaritra iraisana tamin'ireo orinasa mikarakara ny solika ireo. Za efa nazava tsara tamin'ny volana avril niezaka ihany zay satria nisy ihany ny resadresaka nandritra izay herinandro maromaro zay mandrapatonga ny androany fa lavidavitra ihany le toerana misy ny tsirairay avy dia ny zavatra tiana ho tenenina dia izao. Rehefa niresaka izay tamin'ireo partenaire antsika rehetrarehetra ireo dia manohana ny position izay ho raisin'ny gouvernemanta momba n'io resaka structure tarifaire io. Nisy ny fampisehoana ny proposition gouvernemanta na tamin'ireo opérateur pétrolier zao zany na tamin'ireny partenaire technique sy financier Banque mondiale, ny FMI dia reny partenaire technique atsika ireny ny fanontaniana zao dia hoe mety io monsieur le ministre rovinina reo mametraka azy. Tsy ny fampidinana ny vidin'ny solika irery ihany no tanjona tratrarina anatin'ny fifampiresahana raha nambarany ity farany fa eo ihany koa ny famafana ny trosa. Raha ny fantatra dia distrika 7 ihany koa amin'izao no mbola tsy misy tombom-pivarotana solika ka anatin'ny fandarana asa dia misy ny vola atokana ho an'ny fanamboarana sy ny fanampiana tombo-tsolika vaovao any amin'ny distrika ireny raha tsy laza afa-tsy ireo.